Izy no Elisa, nahazo fanadinana baccalauréat mention bien, tanora manana no aviny, mankafy ny tontolon'ny lalàna ary nisafidy handrato fianarana mahakasika izay eny anivon'ny oniversite. Dia nizotra teny ny fampianarana ary efa nanomboka tsikaritra Elisa fa nanao fihetsika hafahafa tamin'ny foana ilay mpampianatra, fanadinana telo izay no vita. Gaga nefa Elisa fa toa tsy mety nahazonao tsara mihitsy amin'ilay taranja droit constitutionnel. Efa 3 fois zany vérifié pour hatrany fa tsy azo mihitsy manio. Zanga manezaka amin'ny ramose mihitsy amin'ity zavatra ity. Ie, za mihitsy akia mandeha any aminazy. Rehefa tapitra ary ny ora tao am-pianarana dia indro Elisa nizotra mora monjy ny bureau-n'ny mpampianatra droit constitutionnel. Tsy kipesaka an'ilay maotoko eo penseur. Ohatran'ny tsy mahazo zany mihitsy ramose. Nefa za efa tena miavaka mianatra tonga dia vérifié hatrany izy a. Ve note ny olandry e fa Elisa tena ohatrany tsy arotro zany mahita anao. Maninona raha zao no ataontsika mandeha miara misakafo tsika raha toandro dia antsika miresaka misimisy. Sao dia tsy mety zandra amin'izay. Be izy nge antrantsika roa ihany fa nga moa misy mahafantatra an'izany dia raha miaraka tsika dia anjarako indray mijery notinao e ha. Andray amin'izay dia tsy fahaizako ve jerevana amin'izay fa teraka amin'izay za araka amin'izay fa zany tsy mety ny notiko. Miankina amindry ihany io fanadinana efa akaiky a. Toy ny latsahambaratra Elisa na ino izay voalaza rehetra izay. Tena ho simba tokoa zany no avoko raha tsy anaiky araka amin'ilay ramose. Nefa ray aman-dreniko tsy manana fahefana intsony. Nandritra izany fotoana izany no nisendra ny tompony masina. Ary iny ity afisy ity mikasika ny fanararaotana ranofy ary misy sampana manampy ny mpianatra misedra olana tahaka aika ity amin'ny anjerimanontolo ity. Andeha ho azy zao sao dia izao fa tena tsy rary loatra ny mahazo aho. Nahatazana an'ilay peta-drindrina hoe za dia nanantoranao. Inona ilay fanararaotana azo anao? Dia aza matahotra anao misalasala fa mijanao tsy mba telo daholo resaka tsika. Notantarain'i Elisa Tsipiriany teo daholo ny resaka ny fanaovany tamin'ny ramose sy ny terina azo azy. Endrika diraina ny fahasahiana mitoroka. Manaraka izany eto oniversitako dia afaka manampy anao amin'ny zavatra tsy ara-drara miainanao. Izay moa dia mpanelanelana ihany fa misy ny mpiatsika ny ao amin'ny ministera no afaka manampy anao bebe koa dia raha mety aminao dia andeha hoantsika izao. Ka rehefa izany dia nizotra izy ireo nakany amin'ny Mesupres mpiahin'ny oniversité any Antananarivo. Rehefa tonga teny dia nanatona avy hatrany ny service de prévention des violences universitaires eo anivon'ny sampana mpiady amin'ny kolokolo. Misy mpampianatra izay droit dia isako ilay examen za tsy mahazo noty foana nefa za efa mianatra be dia ohatran'ny hoe ohatran'ny misafisafi ohatran'izany izy dia izay nangatahako fotoana. Voararan-dalàna tokoa ary mahavoasazy ny fanararaotana ranofo atao amin'ny mpianatra. Efa betsaka ny fanentanana atao eny anivon'ny oniversite ary dia efa ahitana vokatra izy zao satria efa nisany tamin'izany ny fahatongavanao eto. Isokatra avy hatrany ny fanadihadiana nanombanombanao dia mijanona ho tsy ambalatelo ihany. Rehefa azo nitsoratra ny fitarainana azo tamin'ny Elisa dia natomboka avy hatrany ny fanadihadiana ny arahanany natao miaraka tamin'ireo staky eny anivon'ny oniversite. Ary azo tamin'izany fa efa maro ny ankizy tratra ny fanararaotana ranofo fa dia tsy nasainy toroka no nitahotra. Nampiakarina podisy avy hatrany ilay mpampianatra ary no esorina tamin'ny fahazahoana mampianatra. Nampiakarina eny anivon'ny fitsarana ihany koa ny raharaha ary efa eny am-ponja ilay navandoza hitsakotsakony nenina ny zavatra nataony. Izao horonan-tsary izao natao dia mba hampiova hevitra ireo mbola mikasa ny fandikan-dalàna tahaka izao ary koa ho fampahafantarana antsika fa misy ny sampana miady amin'ny kolokolo amin'ny endriny rehetra afaka manampy antsika eny anivon'ny oniversite. Niverina ampianarana Elisa, efa nisolo avy hatrany ilay mpampianatra, tsy nandrenesana feo intsony
Natao ny fanadinana farany ary dia nifindra ho deuxième année Elisa.